Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Ao anatin'ny fanamariana ny fahafitopolo taonan'ny raharaha 7 martsa 1796 nisy ny colloque international eny amin'ny akademia malagasy nanomboka tamin'ity androany ity ary farana rampitso. Tsy misy fitiavan-tanindrazana ara-piarina ny mpitondra manome fahalalana ireo mpandraraha vahiny ary manao anjorom-bala ny ireo mpandraraha malagasy ho ny paiteo-karena iray. Ny lalàna no mila ovaina ho iatran'ny fanazavana. Amin'ny taona ity no misy ny fanisana ny mponina eto Madagasikara raha ny tokony ho izy. Andreto aloha tsy mbola ampy ny vola anatanterahana izany. Volana tapitrisan'ny dolara maro no ilaina amin'izay. Mitady tsy ho tafana ny faritry maro antsetra atao aorian'ny fandalovan'ny Rivodoza Enao. Amin'ireo komuna 20 misy any an-toerana, 7 amin'izay no rava tanteraka. Manao antsoavy ireo mponina. Maresaka iraisam-pirenena dia nanaiky ny miroso amin'ny fifanarahana mpikambana ao amin'ny 500 frères izay ivondronan'ireo syndicat mitaky ny zoany any Guniane. Nandidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia ao anatin'ny fanamariana ny fahafitopolo taonan'ny raharaha 7 martsa 1796 nisy ny colloque international eny amin'ny akademia malagasy nanomboka tamin'ity androany ity ary farana rampitso. Fanadidina teny an-toerana moa hiona saina. Sokatra nanomboka tamin'ity androany ity ny colloque international andiniana indrindra ny zava-misy marina momba ny raharaha 7 martsa 1796. Zava-dehibe ny fotoana toy izao hoy Raymond Ranjeva ahafahan'ireo mpahay tantara sy mpandinika mitondra ny heviny ary koa miady hevitra ny amin'ny tantaran'i Madagasikara. Fanontaniana maro no ilaina valiana mandritra ity colloque international tanterahana amin'ny akademia eny Tsimbazaza ity raha ny fanazavana. Sode mba tokony jerena hoe un état unitaire fédéral tsisy dika an'izany satria nareo manao fisainam-bazaha nefa rehefa jerenao izy tena manana ny lanjany zany amin'ny malagasy rehefa jerenao politika na praisampirenena talohan'ny fanjanahantany république fokon'olona nazavainy président république atao hoe zao ozy ny zavatra andrasana amin'ity zavatra ity fa tsy le ray aman-dreny mpangeja sy mpambavy fotsiny tao-tsaina tamin'izany fotoana zany. Zay lazakanao hoe fanontaniana betsaka no mipetraka. Ho an'ny filohan'ny akademia malagasy ilaina no mahafantatra ny lasa ahafahana mibanjana no avy antony ity colloque international ity. Angamba ny zavatra kendrena tamin'izy ity. Voalohany indrindra aloha mba ahafantarana marina inona ny tena niseho. Fa na inona niseho na iza ny namokatra azy na iza nonina tsy dia izay ny tena zava-dehibe fa tantara tsy maintsy fantatra ny marina. Ary ny faharoa dia hoe aorianan'izay inona ny zavatra nijanona, inona ny takaitra, inona ny mety misakana antsika tsy iray. Izay ny tena zava-dehibe ka manaraka amin'izay zany amin'ny ho avy dia le hoe fanjakana hoe le état libre et indépendant. Ka iny tsy azo tsy vita mihitsy iny raha tsy efa azo antoka hoe zao ny zavatra nisy taloha.
ilaina ny fahafantarana ny zava-misy rehetra teto amin'ny firenena hoy ny mpanabe Ratrema William. Na maro aza ny hevitra, ilaina ny mampivondrona izany ahafahana mamantatra ny marina. Koa zany hoe zavatra rehetra nitranga teto amin'ny firenentsika tokony fantatsika daholo. Tsy voatery nitovy hevitra foana, mety niady, mety tsy nitovy hevitra, mety mifandona, fa mila fantarina ireny rehetra izany. Ary ny fiarahana mandinika azy zao fotsiny nge dia efa mampiray. Hoe ndao tsika mba hiaraka matatra ny tantaram-pirenentsika, mety taranak'olona samy hafa, taranak'olona mifandona tamin'izany, fa hoe amin'izao fotoana izao dia fantarina ny marina dia hiara-iasa sika ho an'ny ho avy. Démarche scientifique sy ireo tahirin-kevitra misy eo am-pelantanana nitranga nisy sy niainana tamin'izany fotoana izany. Ireo no iangana mandritra ity colloque international ity izay hifarana rahampitso. Ny filohan'ny akademia malagasy izay nangataka tamin'ny filoham-pirenena izay tonga nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fotoana ity mba hifampiraharaha amin'ny fanjakana frantsay, ahafahana mahazo ireo tahirin-kevitra rehetra ananan'ny frantsay momba ity raharaha 7 Martsa 1700 sy 700 ity. Andrasana araka izany izay hovalin'izay fangatahana izy ireo izay. Andrasana ihany koa izay FDB hivotra ao aorian'ity colloque international ity. Niteboka iraisan'ny mpandray anjara rehetra ary koa ny hofetraikan'ity colloque international ity amin'ny fiainam-pirenena. Taorian'ny fandalovan'ny filoham-pirenena malagasy tany Chine farany teo, maro ny faneho-kevitra naroson'ireo mpanao politika fiarahamonim-pirenena eny na dia olon-tsotra aza. Naneho ny heviny tamin'ity androan'ity ny solombavambahoaka Christine Razanamaso. Fanadidina. Efa notaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ihany fa fifanarahana maro no nisoniavy ny filoham-pirenena nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena tany Chine. Isan'izany ny ametrahana zone économique spéciale eto Madagasikara, ny fanamboarana ny autoroute mampifandray an'Antananarivo sy Toamasina. Fanontaniana maro ihany koa no napetraka manoloan'izany. Hatreto, tsy misy fiantraikany amin'ny tokantrano tsirairay avy ny findramam-bola etsy sy eroa ataon'ny mpitondra. Zay ny efa niteny hatramin'ny voalohany na nisy filazana hoe misy famatsim-bola be aty, misy famatsim-bola be ary findramam-bola, fanomezam-bola avy any ivelany. Ataona efa katoavana amin'ny Assemblée nationale ao fa ny zavatra mampalahelo, tsy misy retombé any isaky ny tokantrano ny vahoaka fasahirana mandrakariva ny vahoaka rehefa niteneny izahay za ombeny efa niteny foana hoe tsy misy fahagagana itsony andrasantsika andrasanay zahay zany amin'io fitondrana io tsisy miracle ho azo andrasana tsony amin'io fitondrana io raha mbola tsy mieritreritra na hoe raha mbola manjaka eto amintsika ny tsy fahamarinana, tsy fanajana ny lalam-panorenana. Ankilan'izay, fitiavan-tena sy famoriana harena no ataony eo anivon'ny fitondrana. Tsy takona feno tsondra kolikoly, any ka tsy matokontsony ny mitondra ireo mpamatsy vola. Fitiavan-tena, famoriana harena no atao amin'ny fitondrana, izay aloha dia mbola manambara ihany hoe tsy misy miracle io sady ny ao amin'ny fitondrana efa tsy matokontsony ny mpamatsy vola satria mipongatra avy ao ihany na ny izay mpiara-miasa aminy dia hita miarihary. Fa karazana mpanao risoriso na manao risorisorongony aza tantaratra ny zany mitondra manodikodina volam-panjakana. Adala zany ny mpamatsy vola hametraka ny volany eo ampiasana nefa mbola tsy mahatokony mampiasa azy. Ny fomba fiasa sy ny fomba fitantanana no ilaina fanovana ahafahana mamerina indray ny fatokisan'ireo mpamatsy vola. Eo ihany koa ny fametrahana ny fitantanana mangarahara sy ny fametrahana ny tany tandalana amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara. Ny mpitondra izay nomeny vahoaka ny fahefana nefa ny tokony hanome ohatra voalohany amin'izany. Ho lasa zanatany sinoa i Afrika, ho ny filohan'ny parlementa Europeana ny alarobia teo tao amin'ny gazety mivoaka isan'andro Allemand iray. Ilaina ny vahaolana maritra momba ny Afrika raha ny nambarany. Fanadadiana vetra. Misoko mangina ny fanjanahana amin'ny endriny vaovao ataon'ny sinoa di Afrika. Nametraka ny ayainy momba izany ny filohan'ny parlementa Europeana Antonio Tajani ny alarobia lasa teo tao amin'ny gazety mpivoaka isan'andro Allemande Die Welt. Ho lasa zanatany sinoa i Afrika raha ny nambarany. Miainga amin'ny famakinany zava-misy ataon'ny sinoa izany fanehoan-kevitra izany. Efa antaonany maro no ny elipatrana taty Afrika ireo orinasa sinoa mpitrandraka akora fototra. I Chine izay firenena voalohany mitady ary mividy akora fototra rehetra misy indrindra aty Afrika. Raha tsy ahivina ohatra tamin'ny taona 2012 nitentina $20 miliara ny lanjan'ny fifanankalozana teo amin'ny Afrika sy Chine.
misy akony aty Madagasikara io ayahin'ny filohan'ny parlemanta européenne io. Efa taonany maro ny fifandraisana nisy teo amin'ny Madagasikara sy Chine, ary efa maro ireo sinoa monina sy mipetraka eto. Maro ihany koa ireo orinasa sinoa miorina eto Madagasikara. Ahina ho mbola maro ihany koa anefa ireo orinasa mbola ho avy taorian'ny fanaovantsony fifanarahanm-piara-miasa teo amin'ny Madagasikara sy Chine, nandritra ny fandalovan'ny filoha malagasy Hery Rajaonarimampianina tany Chine. Ankoatr'izay anefa maro ireo orinasa sinoa miasa eto no tsy manaja ny lalàna velona ka miteraka korotana eny anivon'ny fiarahamonina. Ao ohatra ny fitrandrahana ataon'ny sinoa any Mananjary, Soamahamanina ary Bealanana. Ankoatr'izay ayay amin'ny ahalasa zanatany sinoa any Afrika izay, nametraka ny ayay ny momba ny fifindramonina mahery vaika aty Afrika ny filohan'ny parlemanta européenne. Raha tsy voavay ireo olana mianjady aty Afrika raha nambarana, fifindramonina mahery vaika no mety hitranga any Europe ka mety hahatakatra hatrany amin'ny 30 tapitrisa ireo mpifindramonina. Nandroso mety ho vahaolana manoloana izany ny tenany ny fametrahana toerana fandraisana ireo mpifindramonina eo ambany fiahian'ny firenena mikambana. Mametraka paikady iarovana ny vondrona Europeana ny tenany, fa mikasika ny Madagasikara ihany koa io fifindramonina io. Aiza ny paikady matanjaka iarovana ny Madagasikara manoloana ny fifindramonina mahery vaika any Afrika. Raha tsy ahivana, nampitombona ny sidina mampifandray an'i Turquie sy Madagasikara, ary izao nisokatra izao ihany koa ny sidina mampifandray an'Antananarivo sy Addis Abeba renivohitry Etopia. Misy ampahany maro amin'ireo mpifindramonina afrikanina ve alefa aty Madagasikara. Misa 2 ireo tanora avy amin'ny antoko politika misa 12 mandrafitra ny andian'ny fahatelo amin'ny Académie des partis politiques izay nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androany ity. Iompana bebeko amin'ny demokrasia ny fampiofanana omena azy ireo. Faradadiny Gaetan Handriatsilavo. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ireo tanora misa 13 avy amin'ny antoko politika 12 andrafitra ny andian'ny fahatelo amin'ny ADP na ny Académie des partis politiques. Io fa namanokana izy ireo ary andalina ny atao hoe demokrasia amin'ny mahafirenena demokratika ny Madagasikara. Tanjona ny ananana tanora mitondra fijery vaovao ho an'ny tenany manokana, ho an'ny antoko misy azy tsirairay avy ary ho an'ny firenena iray manontolo. Mazava ny lalana ho an'ireo tanora avy ao amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Tafiditra anatin'ny ataontsika hoe rafitra demokratika zany ny fitsinjaram-paritra, ny fitsinjaram-paritra tena izy ary mba samy mandray anjara amin'ny fampandrosoana firenena amin'ny akolafy tsirairay amin'ny andraikitra izay misy azy ny tsirairay fa tsy sanatria hoe mpanatanteraka baiko avy any ambony foana no ataon'ny tompony andraikitra. Raha tena teo demokratika atsika dia mandray andraikitra araka ny tandrify azy ny tsirairay ady efa natomboka izy io ary ady mitoy ary edivana hatramin'izao dia ny fametrahana izay démocratie tena izay. Ao any formation ny Académie de la partie politique 3e édition zao dia ny fanirinay mba hanatsara sy hanamafy ny idéologie politika ny antoko malagasy miara-miainga izay namohana anay. Ny demokrasia dia fototra ary fenitry ny fanjakana sy ny fiarahamonina eto Madagasikara. Voasoratra amin'ny lalam-panorenana malagasy izany. Fanontaniana mipetraka manoloana izany anefa ny hoe misy demokrasia ve eto amintsika? Fanontaniana mipetraka ihany koa ny hoe isika ve no anatanteraka ny demokrasia sa hosoloina ny lalam-panorenana? Ka safidy zany. Efa nisafiditsika ao anaty lalam-panorenana izy io na ho tanterahana na tsy tanterahana. Dia ity akademia ny antoko politika ity programme iray entina manohana ny antoko politika sy ny tanora indrindra any anatiny any mba ho isan'ireo mpanorona ny demokrasia eto amintsika. Ny zavatra tokony tsindrina dia hoe rehefa manonona demokrasia ny olona, misy mitena demokrasia dia tsy miteniteny foana ny olona fa ny anaty lalam-panorenantsika zany tena zany. Zany hoe tsy ady hevitra intsony zany hoe tsika tsy mila demokrasia, isika mila demokrasia, mila tsy mila. Indrindra fa raha olona any fitondrana na any amin'ny fanoherana koa azy dia efa tokony efa mandeha ho azy fa ilaina ny demokrasia satria raha lalam-panorenana raha tsy zany dia averika hoe aza atao nge mamafany zany raha zany sitrapony vahoaka malagasy efa hatramin'izao aloha zany dia betsaka tsika mba hisy demokraty eto anatsara ny antoko politika, ampisany anaty antoko politika ny fifampitondrana mahomby. Antoky ny demokrasia ary fomba iray ahafahana mandrefy ny fisian'ny demokrasia ihany koa ny antsoina hoe bonne gouvernance sy ny fandambiasam-pahefana. Vonina ny roso amin'izany ve ny mpitondra ary anajany izo sy izay tena safidin'ny vahoaka malagasy. Hatraiza no antsoina hoe bonne gouvernance eto amintsika raha toa ka fitarainana sy antsoavo no eno etsy sy aroa.
anjarany tsirairay ny mandinika na mipetraka eto amintsika marina ny atao hoe demokrasia na tsy raha tsy hivina ho volavolaina aman-dalan'ny demokrasia ireo tanora solitenany antoko politika amin'ny andihan'ny fahatelo amin'ny akademie des partis politiques na ADP ireo. Tsy misy fitiavan-tanindrazana ara-piariana ny mpitondra manome fahalalana ireo mpandraharaha vahiny ary manao anjorom-bala ireo mpandraharaha malagasy hoy ny mpahay toe-karena iray. Ny lalàna moa ny mila ovaina hoy hatrany fanazavany fanadiny hiona saina. Tsy misy na tsy ampy ny fitiavan-tanindrazana ara-piariana na patriotisme économique ny mpitondra ankehitriny hoy ny mpahay toe-karena iray. Izany no mahatonga ny toe-karena malagasy ho ampelantanany vahiny amin'izao fotoana izao. Raha ny zava-misy ankehitriny ny mpitondra no mampirisika ny vahiny anjakazaka eto Madagasikara raha ny fanazavana. Dia na dia misy ara ny malagasy tia ampiseho ihany ny fitiavan-tanindrazana ara-toe-karena dia tsy maintsy milefitra eo anatrehan'ireny vahiny marobe izay arosony ny mpitondra fanjakana reny. Ny mpitondra fanjakana mihitsy no mandroso an'ireo vahiny be dia be ibahana eto amin'ny toe-karena malagasy dia izay mahatonga ny malagasy tompony tanindrazana lasa eny atsisitsisy ny sisa. Hany ka lasa hoe fournisseur ho an'ireo société ngezabe vahiny sisa ny malagasy. Ny fanamboarana ny lalàna no vahaolana hoy ity mpahay toe-karena ity. Lalàna izay mitsinjo ireo mpandraharaha malagasy ahafahan'izy ireo mampiroborobo ny orinasany hiteraka asa maro ho an'ny mpiray tanindrazana. Ny lalàna eto Madagasikara ny mila amboarina ao anatin'izay mba ho lalàna sady mampirisika no mametra ihany koa mametraka mazava ny tombotsoan'ny Madagasikara ao anatiny. Mila apitraka mazava araky ny lalàna izay fa tsy ny vahiny dia afaka manana fahalalana be lehibe anao an'ity sy roa fa isika malagasy no zary lasa voafehin'le lalàna foana fa ny vahiny dia afaka manao ny ataony. Ilaina hoy ity mpahay toe-karena ity ny fampitoviana ny fitondrana ny mpandraharaha rehetra amin'ny lafiny rehetra. Raha ny hita vahaolana maro no efa narosony manam-pahaizana malagasy anarenana ny toe-karena ary koa analana ny firenena anatin'izao fahantrany izao. Saingy raha ny zava-misy mitohy hatrany ny fanomezan'ny mpitondra fanjakana tombon-dany ireo orinasa vahiny. Hany ka anjakazakany vahiny ny sehatra rehetra raha tsy ilaza afa-tsy ny fitrandrahana renan-kibony tany. Vahiny izay tsy mitsinjo afa-tsy ny tombontsoany. Vao hitsakitsaka nefa ny zon'olombelona, simba ny fiarinimponina manodidina ny fitrandrahana, simba ihany koa ny tontolo iainana. Ny mpitondra etsy ankilan'izay mikombom-bava noho ny fahazahoana tapo-maso avy amin'ireo vahiny ka ny vahoaka malagasy hatrany no mitsinja ny vokatr'izany. Amin'ity taona ity no isin'ny fanisana ny mponina eto Madagasikara rano ny tokony izy hatreto aloha tsy mbola ampy ny vola anatanterahana izany. Vola ny matapitrisany $, maromaro moa no ilaina. Fanadidiny Michela Ranarajona. Ny taona 770 no nisy ny fanisana farany mponina teto Madagasikara. Ny taona 720 no saika nisy ny vaovao saingy noho ny krizy ara-politika maro ny fanesy teto amin'ny firenena dia tsy tanteraka izany. Efa taona tsy aoriana raha ny fantatra ivoaka ny volana aprily izao ny kartografia ary vinavinaina ivoaka amin'ny farany taona nisy izany mponina saingy hatreto olana tsy ahafahana manatanteraka izany ny ara-bola. Vinavina aloha zany asa teknika dia ohatraohatra ny amin'ity taona ity ny sakanatsainy loatany azy isaka ara-bola ohatran'izany satria isaky ny mandeha zany io recensement io dia misy tsy ampy ny vola ohatr'izany. Izy aloha ny zavatra misy aloha hatramin'izao dia manao annonce na milaza amin'ny bailleur dia fanjakana koa mampiditra ny anazy ao anatin'ny la de finance dia efa tambatambatra dia izay tokony havitana an'ilay recensement. Izany hoe manodidina ny 420 tapitrisa $, ny vola ilain'ny Madagasikara entina manatanteraka izay fanisana ny mponina izay. Ilaina ny fahalalana izany amin'ny fampandrosoana ny firenena raha ny fanazavana azo. Tena zava-dehibe satria aiza moa nafantarana hoe firy ny isan'ny olona tokony hiditra hianatra afaka amin'izao fotoana izao na amin'ny taona na ambin'ny taona. Aiza nafantarana hoe firy ny isan'ny maraziny aretina anankiray, firy ny lehilahy, firy ny vehivavy. Fanisana mponina ihany ny fomba siantifika tena mazava ahitana an'izay. Mety misy fomba hafa ange azo anisana mponina fa ny fanisana tsirairay ny anatin'ny tokantrano ihany zany ny tena hoe akaiky indrindra azahoana ny tarimarika maropototra mba nisy mponina amin'izay ilana azy rehefa avy eo. Ny ilana azy zany nisana fanapahan-kevitra arakaraky izay atao hoe eo amin'ny fahasalaman'ny mponina ve ny fanapahan-kevitra raisana na ara-ekonomika ve ny fanapahan-kevitra raisana dia tsy maintsy rehefa mikajy ianao mampiditra nisy mponina foana ary koa ny sokajiny koa.
volana oktobra izao no anomboka izay fanisana izay ary any amin'ny taona 2024 no ivoaka ny samarina raha ny vinavinan'ireo teknisianina. Mandidina ny 4 alina ireo mpanisa hiparitaka any amin'ireo faritra rehetra hatreto. Tomatoman'ireo teknisianina no ahafantarana ny isan'ny mponina eto amintsika. Mandidina ny 12 tapitrisa mahery ny malagasy. Tsy aivina fa anjara asa ny mpitondra ny manatanteraka izany fanisana izany tahaka ny fanatanterahana ny fifidianana. 30 hatramin'ny 300 ary amin'ny ankapobeny no velaran-tany iasan'ny 570 isanjaton'ny malagasy mpamboly na ireo mivelona amin'ny agriculture familiale. Antony makely ny vokatra vokarina izany. Fanadadiny Fehizoro Rafaly. 570 isanjato amin'ny vahoaka malagasy mpamboly no misehatra amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana na agriculture familiale. Mitoetra orana goavana ho azy ireo ny sehatry ny fananantany mandidina ny 30 ara hatramin'ny 300 ara amin'ny ankapobeny ny velaran-tany ananan'ny fianakaviana mpamboly eto Madagasikara. Antony mahakely ny vokatra vokarina. Ankoatra izay, mitoetra olana ihany koa ny tsena izay miovaova eto amintsika amin'ny ankapobeny. Eo ihany koa ny tsy fahampianatraikefa sy ny fanofanana ireo tantsaha-pamokatra. Manana olana izy ny fitaovana entina miasa, ny vola entina miasa, ny teknika entina miasa ary eto amintsika koa tsy maro toerana ny tsena dia misedra izay ihany koa zareo amin'ny famokarana izay atao hoe fikarohana tsena azo antoka izay no matony mbola mampiovaovana ny seha-pamokarana tsy ohatry ny any ivelany hoe rehefa miompy akoho dia akoho na kisoa dia kisoa satria noho izay fivaovan'ny tsena izay izany hoe mbola ataontsika hoe somary marefurefo ihany indrindra manoloana ny hoe fahakelezan'ny tany volena izany tena isan'ny olana angeza be ao anatiny. Raha ny fantatra roa tapitrisa hektara hatramin'ny taona 2024 no velaran-tany natokana ampiasam-bola amin'ny fambolena na ny zone d'investissement agricole. Takiana ireo mpisehatra amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny ametrahana azy ireo lahara-pahamehana amin'ny fisitrahana izany ho fampandrosoana ity sehatra ity izay iasan'ny 570 isanjato ny vahoaka malagasy. Les zones d'investissement agricole mantsy ao anatin'ny programme sectoriel agriculture et élevage PSAEP dia namaritra izy 2024 hoe farafakely nisy roa tapitrisa hektara ho ajariana ho amin'ny famokarana. Ny fanirianay famokarana tanam-pianakaviana dia mba ho maro anisa zakay ao anatin'io fa tsy voatery ny mpampiasa vola vaventy foana no hiditra ao anatiny fa ny famokarana tanam-pianakaviana tena tokony ho maro anisa ao anatin'io satria ireo no ataontsika hoe hery manainga ny tonga ny sakafo mo ampy eto amintsika sy ampilamina ny ara-tsakafo eto amin'ny firenentsika. Raha ny fanazavana trany, zava-dehibe ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana, ampiroboroboana ny famokarana sy ny toe-karena malagasy ny famatsiana ara-bola, ny fanofanana ara-teknika, ny fanohanana ara-pitaovana, indrindra fa ny fanomezana azy ireo malalaka hisitraka ny tany iasana, izay hita fa ny vahiny sy ny mpanambola no tena misitraka azy eto amintsika. Nisy ny atrikasan'ny tanterahana androany teny Antaninarenina ho fanatsarana ny paikady-pirenena amaly ny filany ny tantsaha-pamokatra. Nofaranana tamin'ny fomba ofisialy androany tetika asa aina izay no vatsian'ny vondrona Europeanina vola mitentina 530.4 miliara ariary. Tetika asa natao anampina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo tany amin'ny faritra 5 atsimon'ny nosy. Fanadiny Gaetan Andriatsilavo. Nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 ity, vola mitentina 530.4 miliara ariary na 12.5 tapitrisa euro no natokana ho fanatsarana ny famokarana sy ny kalitaon'ny sakafo tamin'ny faritra 5 any atsimon'ny nosy. Sehatra maro no ny antsoroana raha tsy ilaza, afa-tsy ny fampiarana ny fambolena manaraka ny toetrandro. Nanampibetsaka ny mponina ny tetika asa, hoy ny lehibe ny faritra Androy. Marobe moa zavatra maridrefy azo ijerena zany fa amin'ny résultat ny évaluation finale tonga dia mametraka tsara hoe nisy ny baseline talohan'le tetikasa zany dia misy ihany koa le mesure le endline rehefa tapitra le tetikasa dia PDB zany zavatra niova. PDB zavatra niova zany amin'ny lafiny maro mihitsy zany na amin'ny lafiny le hoe agriculture le mesana atao le production agricole vivrière na amin'ny lafiny fanjarian-tsakafo. Raha ny fanazavana, mahatratra 20 isanjato ny tahan'ny fahantrana ary 5 isanjato ho an'ireo mponina mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono
any amin'ny faritra Moronmani, Androy, Anosy, Atsimo-Atsinanana sy Vatovavy Fitovinany. Antony ny safidianana ireo faritra ireo anatanterahana ny tetikasa. Tratra ny tanjona napetraka ho an'ny 3 taona faharetan'ny tetikasa. Na izany azy, mbola maro ny ezaka tsy maintsy atao anatratrarana ny tanjona lehibe indrindra dia ny ady amin'ny fahantrana. Dia mbola toizana ny tetikasa, ny tanjona moa tsy miova satria na naomby ara ny tetikasa dia mbola tsy tratra ny tanjona. Tanjona moa dia ny ialantsika amin'ny fahantrana. Izay ny tanjona lehibe indrindra izay faharitan'ny ODD raha teo. Dia ny tanjona ambanimbany koa dia ahafahantsika manome an'izany sécurité alimentaire izany mba ahafahan'ireo olona ireo mahazo ny sakafo sahaza hohaniny sy ivelomany na amin'ny lafiny habetsany zany ny amin'ny lafiny kalitao zany ao zany ny fanjarikana na ny nutrition. Raha mbola tsy vitantsika izay dia tsy maintsy tohizana ny tetikasa fa mety amin'ny lafiny hafa indray. Andrasana araka izany ny mety ho toy ny tetikasa ahafahana manampy ny mponina amin'ny asa fiarena tahaka izao. Andrasana ihany koa ny hetsika avy amin'ny mpitondra fanjakana amin'ny fijerena manokana ny sosialim-bahoaka. Tao anatin'ny 3 taona adino tanteraka io sosialim-bahoaka io. Porofon'izany ny fitomboan'ny tany ireo fahantrana na ara-materialy na ara-tsaina, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fitsaram-bahoaka manerana ny nosy. Nanantotosa ady hevitra donan-kafon'ny tanora fanao isan'ny 3 volana ny mpiofana ny OLTP andehan'ny faha-12. Niombana tamin'ny firenena tandalana sy ny zon'olombelona ny fandraisana andraikitra ary ny tambelina andraikitra ny ady hevitra na fanamoa fifanolozan-kevitra teo amin'ireo mpandray anjara izay nahitana ny mpitsara Elaza Imbiky, ny mpitsara Misa Razafindrakoto, ny mpikambana avy ao amin'ny Sefafisy Saondra Rabenarivo ary ny mpisolo vava sady mpitondra teny antoko malagasy miaramiainga Maître Rija Rakotomalala. Isan'ny votra nandritry io ady hevitra io ny tsy fampin'ny fanajana ny zon'olombelona sy ny tsy fanajana ny lalàna miainga avy any amin'ny mpitondra. Hoentina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany moa ny Antsipiriany izay. Vola mitentina ray faingo 10 miliara ariary no natolotry ny vondrana Europeana anampinan'ny Madagasikara taorinan'ny fandalovan'ny rivodoza Enao farany teo. Tetikasa 10 amin'ny fanendrenana ireo faritra nahitana fahasimbana sy ny trabona moa no nahazo izay famatsiana izay ka eto Andretsilavo. Tetikasa 10 misehatra amin'ny fanarenana sy fanampiana ireo traboina taorin'ny fandalovan'ny rivodoza farany teo no nahazo famatsim-bola avy amin'ny vondrona Europeana. Araka izany, vola mitetina ray faingo 10 miliara ariary no natolotra izy ireo ho fanampinan'ny Madagasikara ary no tanterahana androany ny fanaovan-tsony. Famalina ny antsoavy nataon'ny mpitondra fanjakana malagasy taorin'ny fandalovan'ny rivodoza no natao hoy ny solotena maharitry ny vondrona Europeana. Nisy ny antsoavy nataon'ny gouvernemanta malagasy tamin'ny vondrona iraisam-pirenena. Tao anatin'izany namaly ny antson'ny mpitondra fanjakana malagasy ny vondrona Europeana satria raha nitatitra hita dia tena nanaitra ary nahitana fa isan'ireo rivodoza izay nitondra fahavoazana betsaka ho an'ny Madagasikara tao anatin'ny 10 taona. Manodidina ny 3 alina sy 4 hetsy ireo trabona ary tsy latsaky ny 70 ireo namony aina, 20 ireo tsy hita ary raha hetsy ireo nafindra toerana. Salanisa izay nanaitra ary tsapa fa lehibe ny fahavoazana. Raha ny fanazavana, azo fanampiana avokoa ireo faritra nahitana fahavoazana taorin'ny fandalovan'ny rivodoza. Ohatra amin'izany ny hoe tokantrano miisa 7,775 any Atsimo-Atsinanana no azo fanampiana amin'ny alalan'ny asa tana maro. Fianakaviana mihoatra ny 709 no vatsiana fialofana sy labasy any avaratra Atsinanana ary kominina 7 no ovatsiana rano fisotro madio. Fianakaviana 500 izay voaterina findra toerana noho ny fiakaran'ny rano eto Antananarivo renivohitra no ampinina arabola. Raha ny hita amin'ny fiaramiasa sy ny fanampiana omeny vondrana Europeana tahaka izao, izy ireo no misafidy ny tetikasa iaramiasa sy ovatsiana vola. Izany hoe miaramiasa avy hatrany amin'izay nahazo ny tetikasa tsy mandalo mpanelanelana intsony. Endrika iray mbola azo hitarafana ny tsy fahatokisana ny mpitondra sy ireo androm-panjakana samihafa izany. Endrika iray ahafahana milaza ihany koa fa entitra amin'ny fanaraha-maso ny vola nomeny izy ireo. Mitady tsy ho tafarina ny faritra maro antsetra taorin'ny fandalovan'ny rivodoza Enao farany teo amin'ireo komuna 20 misy any an-toerana vala amin'izay no rava tanteraka manao antsoava araka izany ireo mponina fanadidina.
Simba ny 7 ny tanàna ny maro antsetra izay ny fanazavana azo androany tamin'ireo mponina avy any antoerana manao antsoavo izy ireo amin'ny fanampiana izay tsy tonga any antoerana. Ary agnisan'ny vomafy tamin'izany distrikny maro antsetra ka matsaro manana didy mavesatra zay zanaky maro antsetra ty Antananarivo aty. Misy ny aina nafoy, maro ny zavatra simba, ny trano roba, ny fambolena roba, ny biby fompy maty ka ary ahina am'izao ny isin'ny valinaretina am'izay toe-javatra zay. Ka zay mahatonga anay magnano antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy na avy anatsimo na navaratra, ny avy anandrefy ny antsinanana, indrindra atsika eto Antananarivo mba ampiseho zay firaisankina zay. Commune 7 amin'ny commune 20 misy any antoerana ny rava tanteraka, commune ambanina ny 3, Marirano, Ankofa, Anjanazana, Sahasino, Manambola, Andranofotsy, Anjahana. Tsy tamboisana ihany koa ny Trabona, ny biby fiompy maty, miparitaka ihany koa ny valanaretana, tsy misy ny sakafo hanina. Raha ny fahavoazana zay na ny amin'ny distrikany maro antsetra dia goavana satria ny zavatra iantiheran'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro zay velomany itazomany ny aigniny dia potika daholy. Ilazaintsika ny eto ny fahapotehana satria ny ankamaroan'ny vahoaka moa dia mpamboly sy mpiompy. Ny asa ny fambolena na volo fanondrona tahaka vanille, girofle, café, ny vary ny antsompotra lasan'ny renirano dia tahirim-bary zany lasan'ny renirano, ny vary zay fa maniry ny antanimbary dia tototro ny tany satria nisy ny tany niotsaka. Zany fahavoazana lehibe. Ny biby fiompy dia ny kohon'ny rano ihany koa, na ny omby io na ny kisoa io na ny akoho amam-borona, ny kohon'ny rano ihany koa. Misy ihany koa ny trano fonena sy ny fitaovana zay fampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ao amin'ny tokantrano. Hatreto, tsy fantatra mazava ny fanaparitahana ny fanampiana voaray taorian'ny rivodoza Enao, samy manao izay azon'ny fanampiana ny faritra rehetra izay voakasika mafy tamin'izany taorian'ny faritra Sava izao indray ny any maro antsetra izay mangataka fanampiana mafy entana hanarenana ny faritra izy ireo. Tolotanana izay toto-saina tsy amin'ny tranopon'olona Analakely, Androany sy Rahampitso. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tsy manaiky nanao sy ny mandatement afahana manome vola ny ben'ny tanànan'ny commune Ambonivohitra Port Berger. Izay no antony nampiatoan'ny ministry ny atotany sy ny fitsinjaram-pahefana azy tamin'ny toerany. Vaky ny ady eo amin'ny rontota fanadina. Efa nampahafantarina tato anatin'ny fampalalam-baovao tamin'ny herinandro ity ny disadisa misy eo amin'ny ben'ny tanànan'ny Port Berger, Fiarema Adolphe sy ny ministry ny atotany Mafaly Olivier Solonandrazana. Ny antombohan'ny adiny nanomezana subvention exceptionnelle ho an'io commune io izay mitentina 7.70 tapitrisa ariary, izany hoe 2 miliara latsaka kely tamin'ny volana May 2024. Anarenana sy ampitaovana ny tranopon'olona no anton'izany. Rehefa naka hevitra nampahetao trano hafa nefa ny ben'ny tanàna dia nahazo valiny fa ambony loatra io teti-bolo io, ambony lavitra amin'ny vola tokony ilaina. Raha ny fanazavana azo, nandray fanapahan-kevitra amin'ny ben'ny tanàna fa tsy hamoaka io vola io, tsy hanao ny mandatement. Raikitra ty nanomboka teo ny disadisa. Tamin'ny 20 volana septambra taona 2024 no nandefa taratasy ho an'ny ben'ny tanànan'ny Port Berger, ny ministry ny atotany sy ny fitsinjaram-pahefana. Taratasy manery ankolaka ny amin'ny tokony anatanterahana ny mandatement ao anatin'ny fotoana faran'izay fohy, ialana amin'ny mety sazy ara-bola amin'ny fahatarana amin'ny fandoavana ny volan'ny orinasa na anatanteraka ny asa rehetra. Ankoatr'izay, nampiasaina ireo mpanolontsaina ny tanàna hiady amin'ny ben'ny tanàna. Nitetika, esorina ny ben'ny tanàna manelingelina. Nisy ihany koa ny fangatahana fanazavana avy amin'ny lehiben'ny distrika momba ireo fiapangan'ny mpanolontsaina. Taratasy izay natao tamin'ny 17 ny volana febroary taona 2024 teo. Ny 17 ny volana martsa 2024 nilatsaka ny didy ato amin'ny asany mandritra iray volana ny ben'ny tanàna, manomboka amin'ny andro ahazon'ny taratasy fampiatoana. Ny ampitsony, nampahafantariny lehiben'ny distrika ny ben'ny tanàna fa miato amin'ny asany. Tamin'ny herinandro ity, napetraky ny lehiben'ny distrika teo amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna ny lefitra voalohany izay efa noesorina teo amin'ny toerany. Ny anatanteraka ny mandatement ihany ve ny hiraka ampanaovana isolon'ny ben'ny tanàna mandritra ny iray volana io? Izany ve ny fitsinjaram-pahefana kasain'ny ministera ny atotany sy ny fitsinjaram-pahefana tanterahiny eto Madagasikara?
tontolo ny fampianarana kosa inay dia farana rahampitsony fananterana ny atonta taratasy ho an'ny mpiadina fanadinana baccalauréat amin'ny ity taona ity efa vonina hiatrika izany avokoa ny eny anivon'ny sekoly fanadina. Efa tapitra nandefa ny antota taratasy fisoratana anarana ho mpiadina amin'ny baccalauréat ny mpianatra amin'ny kilasy famaranana ambaratonga faharoa teo amin'ny sekoly nanaovana fanadihadina androany raha ho an'ny teo anivon'ny lycée Rabearivelo. Efa tapabolana mialoha no voatitra ny antota taratasy ny mpiadina rehetra isaky ny sokajy nandray fanapahan-kevitra toy izany hatrany ihany koa ny teo amin'ny sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana. Tsy nisy ny olana tamin'ny fanatontosana izany antota taratasy izany. Nakabaka tatao aminay tamin'ity taona ity dia tsisy aloha ny olana tsy hitanay hoe ina ny olana fa naloha tsara ny sarany fanaovana fanadinana zany ny ankizy dia ny dossier koa nahangona araka ny fotoana nanangonana azy hoe amin'izao ny farany dia izay dia efa voatitra mialoha zany anay anisan'ny voatitra mialoha. Ratsehivina Rabitsy no hifarana ny fanaterana ny antota taratasy ho an'ireo mpiadina hisoratra anarana amin'ny baccalauréat tsy hisy intsony ny fanemorana izany daty izany raha ny voalaza ny ministera tompon'andraikitra. Efa niomana tanteraka ny amin'ny fiatrehana ny fanadinana arak'izany ireo mpiadina rehetra amin'izao fotoana izao. Ilaina ihany koa nefa ny fanampiana avy amin'ny mpanabe sy ny ray aman-dreny amin'ny fiatrehana izany fanadinam-panjakana izany. Tahaka ny mahazatra dia alohan'ny anarantsika ny toy ny vaovao dia reto misy dokam-barotra. Maro namantsika ny tena te olo-pirenena afaka izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fatany mantsy fa tsy afaka mamindra haingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namantsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiara-monina koa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ave ohatry mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely va tena ndao ifanohana ndao ifanampy ka hivezivezy malalaka ny namantsika manana fahasembanana. Misy miala ve zay vera ora misia mba haingakaingana kely ianao fa zange mba maiky fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Pour des toilettes propres, toujours plus propres, c'est simple et rapide. Ma solution, Harpic. C'est ça, l'efficacité Harpic. Et pour un intérieur agréable et frais, j'utilise les désodorisants Airwick. Lala spaghetti Francia Guavambe mandraisa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 10 aprily 7 arivo fa loka maro be no zarainy toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé-écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany ka manangona logo spaghetti Francia miisa 5 miaraka amin'ny code barre izay hitanao andamosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro téléphone azy karapanondro, atova anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sophia Distribution Tanjombato, boîte postale 3975 Tana 101. Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely 12 aprily 7 arivo amin'ny 12 ratoany. Tombola spaghetti Francia safidiko safidintsika. Mpizahan-tanan'alany maro no mitsidika ny allée des baobab isan-taona. Toerana tokana manana ny maha-izy azy eo amin'ny sehitry ny fizahan-tany. Maro ireo ezaka ataon'ny tompon'andraikitra hanomezan-danja sy hitandrovana io toerana io. Manano sarotra nefa ny fiatrehan'izany noho ny hamaroan'ireo olona mivezivezy eo an-toerana izay miteraka loto isan-karazany. Isan'ny foto-drafitr'asa tena ilaina ny kabine na toeram-pivoahana ampiasain'ireo mpitsidika sy ireo olona miasa ary mipetraka eo an-toerana. Mila ny fandraisana andraikitry ny tsirairay ny fitandronan'ny fahadiovana. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika nembotra amin'ny fahaenina ny volana May ho avy izao ny fiampiarabana tratra ny taona ny fikambanana ny teraka androy eto Madagasikara izay saika atao amin'ny voalohan'ny volana aprily
ho avy izao ao amin'ny INS ampifilo ihany moa ny toerana anatanterahana izany izay tsy miova. Tontolon'ny kanto kosa indray dia manana ny maizy azy ny tanora misehatra eo amin'ny tononkalo eto Madagasikara. Ny solotenan'izy ireo izay miantsa tononkalo momba ny tanindrazana tetsy amin'ny ivotoeran'ny kolontsaina malagasy. Io no nasaina. Tamin'ny endrika kanto, tanora miantsa tononkalo ho an'ny tanindrazana. Nitondran'ireo mpanoratra malagasy ny fomba fahitany zava-misy eto amin'ny taniny navoaka tanatin'ny tononkalo. Tolona ho amin'ny malagasy, ny joro sy ny vonona ka niaritra ny mafy, tsy natao trano faty. Misaotranao koa noho ny herim-po nentinao anarina ny tanindrazantsika. Nitakino ny marina, nanohitra ny geza an'ireo mpanjanantany. Raha tsy teo ianao ilay matanjatsaina sy ilay mahery fo dia asa tokoa izay mety ny hafaran'ity gasikara ity. Endriny maro ny tononkalo, teto nivavaka ho an'ny tanindrazana ireo poeta. Fa ireo mpitondra, tena mpitondra ny mangidy ka zavodiso fito ny vahoaka. Manso mitrotra fa mitaky fiovana, mitaky fialana, fa mpitondra ny fahantrana. Jereo ny malagasy, indrisy fa mangasy azy eo mitanatana vava, miandrandra fanampiana lava fa efa potika sy rotika ity Madagasikara, sindreo tsy farahara. Manan-talenta ny poeta malagasy hoy ireo nanatrika ity antsa tononkalo ity. Ny fampiadiana rima izay fiainana andavanandron'ireo poeta hoy Dadanaivo. Afaka atao miady rima avokoa hoy izy ny resaka rehetra. Raha misy manontany miady resipoko tany, aza miambavy ianao fa avy hatrany tela zao na tenenao kitsipo any ambobo. Dia mandalo ny fiangonana ny fiara be ombonana ka aza miala avy hatrany raha teo fafarana. Dia midina ihany fahita popy-anao any ka raha tsy ho diso lalana dia mila miakavana ka tokony 100 metatra ny potoa fahaefatra. Aza miazoazo raha mahita sy mahasinikazo ka midira amin'ny vavahady vy malalaka miloko volombato-lalaka VT5 jitery ranay za Philbert ny dadanay za zany tompoko. Fa ty afa misaraka amin'ny antsa tononkalo toy izao ny hira malagasy, ny ventsona ny hira ho an'ny tanindrazana. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia itoy ary hiditra amin'ny andro fahavalo ny alahady izao ny fifaninanana amin'ny fiadiana ho tompon-dakana Analamanga. Samy andrasany maro avokoa ny fionana rehetra mandritra izany izay hiady avokoa. Fa ny andinta ny lahy Ratondrarson. Rehefa niaty nandritra ny herinandro dia hiverina hiakatra kianja indray ireo mpilalao. Eo amin'ny andro fahavalo ny fiadiana ny amboarany ligina Analamanga ny alahady ho avy izao ka eny amin'ny kianja Mahamasina trano no anatanterahina izany. Angotraka avokoa ireo fionana rehetra satria dia saika ireo ekipa tsara toerana avokoa no hifanandrana izay samy tsy maintsy hitady hirika andavona ireo mpifanandrana aminy. Raha tsy misy ny fiovana treto dia Ion amin'ny Mama FC ny Elgeco Plus, ekipa tompon-daka farany no sady mitarika vonjomaika amin'izao fotoana izao. Ny tana formation hifanandrana amin'ny USCA Foot ary Kosfa kosa Ion amin'ny AS Adema. Vaovao ara-panatanjahantena trano fa any ivelany kosa indray dia efa manangatsanga ny famaranana ho an'ny Rafael Nadal na dia tsy mora aza ny miandry azy ao amin'ny lalao manasa-dalana. Fanadina. Totoafo ny fahombiazana ho an'i Rafael Nadal, laharana fa 7 maneran-tany ao amin'ny taranja tenis izay mikendry ny andrombaka ny anaram-boninahitra voalohany ho azy amin'ny fifaninana Masters Miami. Norombainy ity Espaniola ity ny tapakila hiakarana ny manasa-dalana rehefa lavony tamin'ny 7-2, 4-2 ary 4-3 teo amin'ny ampaefadalana ilay Amerikanina Jack Sock ka ilay Italianina Fabio Fognini. Laharana fa 7 maneran-tany no sady niady ny famarana tamin'ny taona 2024 no hifanao fotoana aminy. Eo amin'ny izany dinga ny manasa-dalana izany rehefa nandavy ilay Japonais nisy ori laharana fa 4 tamin'ny 7-2, 4-4 ary 4-2 ity farany. Mbola hiady izany tapakila hiakarana ny manasa-dalana izany kosa ho amin'ny anio i Roger Federer laharana fa 4 maneran-tany hifanandrana amin'ny Thomas Berdych laharana fa 4-0.
tontolon'ny NBA kosa indray dia mitohy ny fahombiazana ho an'ny Golden State Warriors izay mitana ny laharana voalohany amin'ny Conference West rehefa avy nandavan'ny Spurs sy ny Rockets. Fanadina. Fandresena imbalony seso ho an'ny Golden State Warriors izay mitana ny laharana voalohany ao anatin'ny Conference West taoriana nandavon'izy ireo ny ekipan'ny James Harden tamin'ny isa 13 no 4-0 sahirana ihany koa omaly ny Spurs raha toka ny fandona tamin'izy ireo izay lavony tamin'ny isa 10 no 7-9 na dia hita ho sahirana aza ny Golden State tany ampiandohan'ny lalao dia vitan'izy ireo ihany ny nanarana tsikelikely izany ary dia nitarika hatrany nandritra ireo fizaram-potoana 4 fandresena izay efa nampozina ihany anefa ho azy ireo izay mikendry ary efa nanao fanambogoavana ny batany anaram-boninahitry ny NBA fahadimy ho an'ny Golden State Warriors raha tsy hivina mantsy efa fanefa no nandrombahana izy ireo izany anaram-boninahitra izany ny taona 7-7 4-7 5-7 ary ny taona 5-12. Spurs hustle back in transition. Draymond Green attacking inside, taken away by Kawhi Leonard. Ahead to Patty Mills. He stops, he fires. Maresaka iraisampirenena kosa indray dia manaiky ny roso amin'ny fifampiresahana ny mpiambana ao amin'ny 500 frères izay ivondronan'ireo syndika mitaky ny zoany any Guinéane. Fanadina eo amin'ny sariny France 24. Iditra amin'ny andro fahafolo ny fitokonana any Guyane, manano sarotra ny fidirana ny toerana noho ny fanamafisana ny fanankanan-dalana. Ireo mpitsabo sy mpanao gazety irery ihany no mahazo lalana ivezivezy ankehitriny. Misokatra ho an'ny rehetra ny fifampiresahana sy ny fifanarahana miaraka amin'ireo minisitra miisa roa nalefa ny Praiministra Bernard Cazeneuve raha volazan'izy ireo. Tsy afa-po amin'ny fampanantenana nomen'ireo minisitra ireo ny mponina ny Guyane taorinan'izay. Fampanantenana pokaty toy ny nataon'ny Flo Hollande efa roa taona lasa izay momba ny Pacte de l'Avenir entina hampandrosoana ny Guyane. Mbola miandry ny fanatanterahana izany ireo mponina ny toerana. Ankehitriny, mbola miampy ny famoahana teti-bola mitetina 4 miliara euro indray izao ho an'ny fampandrosoana ao anatin'ny 10 taona. Hatreto, vola mitetina 20 tapitrisa euro no nentina nampiana ny hôpitaly any Cayenne. Aina tsy mbola ivany olana eo amin'ny lafiny sosialy any Guyane manoloana izany. Tahaka ny rentanana maty no mitranga ny Cayenne, efa ny fanome fotoana manoloana ny préfecture ireo syndika hiatrika ny fitokonana. Metazina ny fitakiana hatrany ireo mpanao fihetsiketsehana eo amin'ny fananganana foto-drafitra sagoavana toy ny fitsarana, ny fonja sy ny hôpitaly lehibe. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Ao anatin'ny fanamariana ny 70 taonan'ny raharaha 7 martsa 1776 nisy ny colloque international eny amin'ny Akademia Malagasy nanomboka tamin'ity androany ity ary farana rahampitso. Tsy misy ny fitavan-tanindrazana ara-piarena ny mpitondra manome fahalalana n'ireo mpandraraha vahiny ary manao anjorom-bala ireo mpandraraha malagasy ho ny mpahay-toekarena iray. Mila ny lalàna no ovaina ho hiatrany ny fanazavany. Ary farany mody mitady ho tsy ho tafarina ny faritry maharantsetra taorian'ny fandalovan'ny Rive-Doza Enao amin'ireo komuna 20 misy any an-toerana. Valo amin'izay no rava tanteraka manao antsoava araka izany ny mponina. Dia izay mamarana ny vaovaontsika tamin'ity alina ity. Ny sorananao manaraka izany isorana manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra izay manaraka ny vaovaonkolo TV amin'ny alalan'ny FM Tomasina, DSTV, Antsiranana ary TNTV Fianaratsoa. Soava tsara daholo tompoko. Fampalalam-bavao narahinao teo miaraka amin'ny Spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Juantsika jiaby. Ça
Sardine Trésor. Sardine Trésor. Ny fampalalam-baovao miarahanao tamin'ny Sardine Trésor. Sardine Trésor. Amin'ilay tiako be.